tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Ampifaliana indray no iarako aminao amin'ity androany ity. Ny namanao Richard Andrianjatovo hatrany no manoloana ny fanamafisam-peo iresaka isika hitafatafa momba ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Omeko ny lohateny hoe andro mahory. Fantatrao ve fa andro mahory ny androntsika amin'izao fotoana izao? Hivavaka isika aloha melohan'izay. Raha eo makasitraka, makatelina, misaotra amin'ny fitantananao mahafinaritra nandritra ny andro maromaro izay tsy neonanay iny. Ianao mahafantatra izay rehetra tsy nety nataonay ka dia mamelanay mamindrafo aminay satria olombelona mety maniasia zay. Mba teanao tsara ihany zay kanefa ny ratsy foana no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Koa dia metezanao hanome ny fananao masina ary ampianatra anay izay sitraka ny fonao fa vonona izay hiaino izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Fantatrao ve fa andro mahory zao andro misy antsika izao? Na iza tany ale, na iza olona iresanao, na olona iverinao hoe tsy babababa, itabataba, imenimenina aza, de tena miaiky fa tena sarotra amin'ny fiainana. Gaga mitsy andre mandeha zay manana tomobile be dehibe izy ao an-tokotaniny ao izy tsy mba mandeha taxi be izy raha mandeha mividy sakafo tsy mba mandeha mireny mipetraka amin'ny tany reny fa any amin'ireny grande surface reny no fandehanany. Nefa rehefa tena tafaresaka tamiko izy de tena hitanao hoe faky vina tanteraka no navoaka amin'ny vavany. De hoy ato aminazy hoe efa ho avy Jesosy madama, efa ho tonga amin'ny farany ramosea, fa zao mila mivonona ianao. Rehefa ho avy Jesosy aiza no isy ianao? Mba hafiry amintsika re nododona tokoa ny amin'ny amaranana ny faratsiana amin'izao andro zao. Raha ny fahitana azy mantsy de tombola samy tamana eto avokoa isika rehetrarehetra. Variana eto avokoa isika rehetrarehetra. Ny ankamarony to tsy rototra amin'ny ara-panasy ny zava-panany akabetsany. Fa raha zavatra tsy hitondra ho any an-danitra de mahavesiko any rehetra. To tsy mainka any amin'ny famonjem-panany maro, na ny amonjy ny tenany ary to tsy mahataitra azy akory. Indrindra moa fa hoe hamonjy ny hafa zany. Tsisy zany. Hoy ny 4 voaraiko avy tany an-tanàna indray mandeha izay. Tamin'ny alatsinainy teo ny ombon'ny kotovelo de nisy namoaka niaraka tamin'ny basy. De tamin'ny alakamisy teo koa ny ombon'ny aldin misy 5 nisy namoaka miaraka amin'ny basy daholo. Ary ny omby ampolon'ny bebe zafilasa aza mbola tsy hita popoka hatramin'izao. Mampalahelo be ny zavatra misy ety amin'ny tanàna ty Zany ny zavatra misy iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Zany hoe mandriandrirana tsy ny ray tanàna satria manjaka ny asan-dalo. Mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Tonga de nitamberina tao an-tsaiko mihitsy ny fijalianay fony fakely satria zany ny tena hoe mandriandrirana antsy tokoa. Rehefa tonga ny andro favaratra ary tsy mifavaratra ihany fa rehefa miakatra mivokatra de tena mitebiteby andro aman'alina. Ny tantsamo de vaky loha mihitsy very hevitra fa rehefa tonga ny fotoam-pambolena de tsy tonga ny orana. Maina ny andro. Anahoana re ny fambolena zay fotom-pivelomana amin'ity taona ity Rehefa mba tonga indray ny orana de aripaky ny tondra-drano zay vita kely ary zay mba antenaina hiakatra tsy hoatsy aza ka tsy simba de efa tangosany sasany eny am-potony. Enao tsy mitango
ny mpangalatra ny tonga mialoha manga ny fotsiny fandalovan'ny rivodoza rehefa fotoana mifavaratra de tsy ampytorimaso ny tatsa satria na de mivoalavy ny kikotolana sy ny tolana aza de verina ho mpangalatra mamovaravarana avokoa me mahazovana ny asandalo zany ny ainany tambamvotra tram'izay ka tram'izao kanefa na tsy miainan'zany aza atsika aty andreny votra de tsy vitsy kosa ny tsy afa-mandositra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sarany kojakoja isan'andro raha lazaina amin'ny fiteny-tsotra de ny fahasarota amin'ny fiainana mihitsy vokatr'izay de misorotra eny amin'ny tavany maro ny akoviana sy ny tahotra ny amin'ny hoavy ny tebiteby am'izay mety hitranga rapitso hoy ny baiboly manao hoe ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy mivolana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany a de isy fahorian'ny firenena ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra de hozongozonina lioka toko faraky ambyroapolo ny 5 misy an'izay lioka toko faraky ambyroapolo ny 5 very hevitra amin'ny maro ireo tranga sy ny afano ireo zay mampitaitaina ny poniny ty tany ty no manam-pirofo marina fa tateraka ny voalazan'ny faminaniana ao anaty baiboly ary raha misy ny boky mitahiry fanambarana sy fampitandremana meloany fitrangan-javatra zay mitombona de voalohan-daharana am'izany ny baiboly ataovy ao an-tsaina fa famantarana meloany fiavian'i Kristy reny tokony atokony baiboly isika ary tokony atoky ny teny fikasana rehetra voasoratra ao ary reny fisehon-javatra tsy mitsahatra reny de isan'ny famantarana lakilosy milaza meloa mampatsiahy antsika fa andro farana izao ahoana hoy ny baiboly aoko fantatrao zao any amparany any de hisy andro mahory Timoty 2:7 Timoty 2:7 izao androtsika zao zany andro zany mahory tokoa satria ny nantenaina hiraharanao tsy miraharanao mahory tokoa satria fihetsiketsehana fotsiny ny fivavana fa tsy tena Jehova no ivavany mahory tokoa satria tsy akatoavina ny didy folon'Andriamanitra fa soloina izao didy folon'ny Kristy rehetra zao tsy ny marina ny toriana eny ambony pitipitra fa izao laingalainga amin'ny pastora sy ny mpanao bizina rehetra ara-pilazantsara zao vokatry ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena avokoa mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tsy mba misy fa vitsy razara fa isy ny mba mihevitra no an'ny hafa fa de no an'ny tena ihany mahory tokoa satria arakaraka ny anananao fanantenana amin'ny hoavy de azadino fa isy atrano ny fitombolo-loza voajanary andreraka ny fon'ny olona zay le voalazan'ny lioka toko fa 2 ny 5 teo lioka toko fa 2 ny 5 tsy voajanahary reny fa voandevoly zay ny tena marina Andriamanitra ndray mahazo loza fa hoe avy amin'ny zanahary reny avy amin'Andriamanitra tsia koa inona ary zany no tokony ho ataontsika zany no iainantsika isan'andro san'andro maraina atoandro riva tahaka ny fanafodin'ny dokotera androany rapitso raha afaka pitso tsy miova mihitsy fa vao maika miharatsy inona no tokony ataontsika manome vahaolana antsika ny baiboly ao amin'ny lioka toko fa 2 ny 5 lioka toko fa 2 ny 5 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary raha vao mendoza ny zavatra izany de miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ny olona miandrandra de mampiseho olona anankiray tsy kivy olona anankiray tsy mijery ty tany feno loza ity mitanondrika eto tsy mba hoe taitra izy am'izay zavatra misy eto ka de kivy de miravoravo tanana fa miandrandra le tsara lavitra zay ho avy izy ka be fanantenana ny fiavian'i Jesosy no ao an-tsainy sy ny eritreretiny tsy midika akory zany hoe tsy raha iny zay zavatra mipoitra eto tsia raha vao manaonao an'izay foana atsika de azony satana ihany koa fa zao hitany ny zava-doza eto lakolosy fanairana ho azy reny fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy
miandrandra n'la tsara lavitra izy. Ao anatin'ny fakoviana ny tokony ananana fanantenana ka ifikirana miteny fikasan'Andriamanitra manao hoe: indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Matio 7:20 misy an'izany. Matio 7:20. Isika kristianina ny tokony feno fanantenana, ary isika kristianina ny tokony hanana hery voalohany indrindra, satria manana izany teny fikasana izany sika. Nampiny Petera aza moa zany ao amin'ny Petera 2:5-7. Petera 2:5-7 manao hoe: apetrao aminy fanahinareo rehetra, fa izy ny miainareo. Ny fananana toky an'Andriamanitra dia hery lehibe ho an'ny velona rehetra eto amin'ity tany ny aran-doza sy ny diran-doza ty, indrindra moa fa isika kristianina. Aleo tsy mihinan-kanina toy izay very fanantenana. Isika ihany koa dia tokony hivavaka ho an'ny firenentsika. Arakatsao izay adanany tanàna hoy ny Baiboly, dia ny tanàna izay ampandehanako anao babo, ary mivavah amin'ny Jehova ho azy fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Jeremia 5:7 misy an'izay. Jeremia 5:7. Ny kristianina ny tokony hampilamina ny firenena fa tsy sanatria izy indray no lohan'ny mpanakorontana. Tokony hilamina ny tanàna sy ny firenena betsaka kristianina. Babo ny satana eto amin'ity tontolo anankiray ity tsika. Kanefa tahaka ny Daniela sy namany dia nomena n'io afatra io, akoatra ny fijoroana ho matoky eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe ho an'ny mpitondra ny fivavahantsika ho azy ireo. Tokony hivavaka ho an'ny mpitondrantsika isika, na mpitondra ara-nofo na mpitondra ara-panahy, indrindra ny mpitondrantsika ara-panahy mba tsy ho sanatria izy indray nanao fampianaran-diso noho ny finanana sy ny tombotsoa zay azony eto amin'ity tany mandalo ty. Farany, aza atao ambany zavatra ny asa famonjem-panahy, satria hoy ny Baiboly hoe: raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra zao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady mana-tena no mampafaingana ny haviany andron'Andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra, ary andoro sy ampiembo ny tena ny zavatra rehetra. Petera 2:7-12 sy ny 12. Petera 2:7-12 sy 12. Tsy ampy fotsiny manana fanantenana fa ho avy Kristy, fa andeha hanafaingana izany fiviany izany amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Ny kristianina ny tokony dodina voalohany indrindra monjy ny fanahiny, ary rehefa mandray ny famonjena izy dia tokony dodina monjy ny hafa ihany koa. Tsy isika indray no tokony dorororo manoloana ireo fanahy mizotra ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, fa isika mihitsy ny tokony lohalarana amin'ny fitoriana filazantsara. Hitady izay olona liana efa nahazo mahaimaim-poana ianareo hoy Kristy, manomeza mahaimaim-poana. Matio 7:9-7. Ataovy ary izay tandrify anao aza miandry ny hafa tsy hetsika, satria andro mahoro zao, andro farany mialoha ny fiviany Kristy, satria Kristy dia ho avy hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Ny tompo no omba ny asantsika raha mazoto miara-miasa amintsika. Mametraka mandra-peona aminao indray ny namanao Risarany Renjatovo. Veloma tompoko. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isanandro eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.